Ny fomba namoahana an'ilay resaka hoe recommandation na ilay sosikevitra fanatsarana dia araka an'ireo dinganao anatin'ny fisotra ny fifidianana. Dia nisy zany ny amin'ny voalohany indrindra ilay hoe fisoratana anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana. Nisy ihany koa ny sosikevitra fanatsarana ny fampielezan-kevitra ao anatin'izay fampitombona amin'ny fotoana anatanterahana ny fampielezan-kevitra. Ary ihany koa ny fampiarana lalàna mandritra n'ilay fotoana anaovana fampielezan-kevitra. Mahakasika ny lalàna koa mazava loatra hoe ampidirinao ilay famerana ny vola ampiasaina amin'ny fampielezan-kevitra, ilay fitoriana ara-pifidianana. Satria ny arana hitantsika efa nisy amanjato ny fitoriana fa raisa roa voaray sy mitombony. Ao anatin'ilay sosikevitra tsinay dia misy ny sosikevitra hoe tsy miandry fanovana lalàna fa azo tonga dia tanterahana. Misy ihany kosa ny hoe sosikevitra tsy maintsy miditra amin'ilay hoe fanovana lalàna. Mahakasika ny fifidianana solombavambahoaka, raha efatra amby telopolo ny distrika anarana maso tamin'ny filoham-pirenena amin'ity solombavambahoaka ity kosa izahay dia ampitombo nisy an'ireo distrika. Ny olona ilatsaka ho fidiana kosa tsy tokony hoe ilatsaka ho fidiana debute izy dia vetivety izy hoe ndeha ilatsaka androany. Fa tokony homanana zany na ara-bola na ara-teknika na ara-kevitra. Ena nisy an'ireo kandida ity. Izay zany zavatra hoe raha antsika mahita zany mahakasika an'izay fa ny vahoaka no entanina voalohany aloha hamantatra hoe inona no asany atao hoe solombavambahoaka.